Dinika, fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny Alahady amin'ny 7:00. Dinika. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy izay manaraka hatrany ny fandarana Dinika eto amin'ny fahitalavitra MBS androany dia ny solombavambahoaka izay voafidy atao amin'ny distrikana Tsimondrano tamin'ny alalan'ny anaran'ny Antokotika Madagasikara Andriamatoa Alain Ratsimbazafy no ovahintsika. Miaraba anao Andriamatoa solombavambahoaka tonga soa eto amin'ny plateau-ny MBS. Ya dia faly miaraba anao namana Germain ary miaraba ny vahoaka malagasy ary koa dia miaraba ny vahoaka eto anatin'ny distrikana Antananarivo Tsimondrano izay manaraka an'izao fandarana izao. Iompana betsaka amin'ny zava-misy amin'izao fotoana Andriamatoa solombavambahoaka ny adihevitrintsika eto avy hatrany tonga dia vantaniko angamba ny fanontaniana hoe mirorosaina ny vahoaka malagasy sahirana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao aiza ho aiza ny fandraisana andraikitra ataony Antokotika Madagasikara sy ny solombavambahoaka indrindrandrindra ao anatin'ity atoko ity. Tsara fipetraka ny fanontaniana. Voalohany dia fantatsika tsara angamba fa ny filoha Marc Ravalomanana no Front National ny Antokotika Madagasikara zany no miteny voalohany mahakasika ny ataontsika hoe antso izay natao tamin'ny fitondram-panjakana ny anakatonana ny sistantsika na ireo seranana izay misy eto Madagasikara. Izany no midika fa ny Antokotika Madagasikara dia mikatsaka mandrakariva izay asoa sy atsara ny vahoaka malagasy ary tsy mitsahatra no mitady an'izay ataontsika hoe vahaolana ho an'ny firenena izay. Faharoa manarakaraka an'izany ny Antokotika Madagasikara dia fatra-panaja amin'ny atsotsika hoe etika politika ny déontologie politika ka no izay fanajan'ny Antokotika Madagasikara n'ireo zavatra voalaza teo ireo dia etiko resahana amintsika hoe ao anatin'ny fifampiresahana ao anatin'ny fifampitoniana no ahafahan'ny Antokotika Madagasikara mitondra ny hevitra na ny fanambarana samihafa. Izay ihany koa ny hanamarian'ny Antokotika Madagasikara amin'ny hoe ny antoko dia miaina ao anatin'ny atsotsika hoe discipline de parti. Arak'izany mety fanamariana avy amin'ny fiarahamonina tokoa no nentina tao kanefa dia matoa nisy reny fanambarana samihafa izay nentin'ny Front National ny Antokotika Madagasikara eny dia niainga avy amin'ny famorina anay solombavambahoaka aloha mifampidinika mifampieno ary izay no isaorako an'ny Andriamatoa Front National ny atoko satria dia mieno izy ary mandray indrindrandrindra ireo sosikevitra samihafa ary ahafahana mandray ny fanapahan-kevitra ary fanapahan-kevitra izay imbonan'ny antoko zany. Eo ihany koa ny tsara anazavana amintsika vahoaka malagasy izany hoe andraikitra tanan'ny ireo solombavambahoaka ireo zany. Voalohany dia manana ny lalam-pandroenantsika ary eo amin'ny andininy fa 20 lalam-pandroenana dia mametraka tsara fa ny antenne mera dia mandany aloha ny lalàna ary manara-maso ny asan'ny gouvernement ary koa manotombana amin'ny politika mpanjakana ankapobeny. Miainga avy amin'izay ataontsika hoe andraikitra voalaza ny lalàn'izay tsy nivoana tamin'izay ireo solombavambahoaka fa nitondra an'ireo sosikevitra maro samihafa amin'izay hoe tombana amin'ny asa ataon'ny gouvernement izay. Hitantsika moa zany zao miatrika an'ity ataontsika hoe loza ity tsika tsy fotoanany ataontsika hoe fifanenjehana ntsony zao fa fotoana kosa izay ahafahantsika mijery an'izay asoa sy atsara n'ity firenena ity ka raha nanolotra sosikevitra ny Antokotika Madagasikara amin'ireo lafiny maro hiatrehana n'ity loza ity dia ataoko fa tsy tsinony solombavambahoaka sy ny antoko izay fitondrana an'izay sosikevitra samihafa izay.
Idirako ihany zay resaka hoe paikady sy soso-kevitra ho hitanareo zay rehefa aveo fa tiako fantana tiako apetraka ny hoe inona zany no zavatra tsikatra reo ao anatin'ny ady ataon'ny fanjakana amin'ny ity resaka coronavirus ity indrindra fa ianao sy olombavambahoaka mahita zava-misy any anivon'ny fiarahamonina. Mariako aloha fa misy ny ezaka ataony ny fitondram-panjakana tsy azo laviny zany saingy kosa misy ny ataontsika hoe lesika mila renina maro ny fitarainan'ny olona mahakasika ny ataontsika hoe tsy fisitrahana andreo fanampiana zay mety nozarainany amin'ny faritra samihafa. Eo ihany koa ny hitondran'ny antokotiky Madagasikara sosikevitra ny hoe rehefa mandray fanapahan-kevitra dia tsara jerena ny raisitsika hoe ny mesure d'accompagnement an'iny fanapahan-kevitra iny. Ny zavatra misy manko dia izao raisitsika manokana ho an'ireo fizarana fanampiana ho an'ny be antitra ohatra. Raha ny loharanom-baovao rea dia manodidina ny 125 000 aloha no nieritreretina isitraka an'io nefa efa mihoatra lavitra an'izany ny isa amin'izao fotoana izao mbola maro arany olona zay be antitra mihoatra amin'ny 70 taona tsy misitraka an'ilay izy. Eo ihany koa raisitsika ny fanampiana isa-tokantrano. Tsy misy maharatsy an'izany akory fa hoe afaka ve isika ny fitondram-panjakana amin'ny antoka ny malagasy amin'izao fotoana izao fa ho vita ny hanome fanampiana isa-tokantrano ary ampy any isa-tokantrano izay fanampiana izay. Maro amin'izao fotoana izao ny fianakaviana na ny tokantrano tsy afaka misitraka an'izay ataontsika hoe fanampiana izay satria ny ento-manan'ny fanjakana angamba no mety hosakana amin'ny fahazahony ny malagasy rehetra an'io fanampiana io. Ka alohan'ny andraisantsika fanapahan-kevitra zany dia tsara ihany jerena ifotony ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina ahafahana mba tsy hoe isy vahoaka indray mety menimenina na hanymetsiny ny fitondram-panjakana rehefa avy eo. Ao anatin'izay indrindra hoe fandraisana an-tanana ny mahasoan'ny vahoaka zay inona zany paikady hoentin'ny antokotiky Madagasikara mahalohana zay zavatra zay? Voalohany indrindra dia tsara fantatsika vahoaka malagasy fa ny antokotiky Madagasikara dia azo lazaina hoe antoko tsy eo anivon'ny mpanatanteraka amin'izao fotoana izao. Dikan'izay dia anjara andraikitra ny antoko aloha ny mitondra sosikevitra anatsarana an'izay efa fandraisana andraikitra efa misy. Faharoa dia anjaran'ny antokotiky Madagasikara koa no mitondra zay ataontsika hoe anjara biriky zay mety ho vitany ho amin'ny piraitandrazana. Raha raisitsika amin'ireo ohatra nresahana teo ireo dia ny filoha Mary Karavalomanana anie zao no nanolotra sosikevitra amin'ny hoe maninona moa ireto orinasa afakaby eto amintsika reto raha mba hifampiresahana ka afahantsika zany mamokatra nytony fiarovana tapombava itony na ny kasiposy ozytsika. Zay nge zao le zavatra misy amin'izao fotoana izao ny fanentanana mandeha amin'ny fahitalavitra sy ny sisa dia mampirisika ny malagasy ao anatiny atsontsika hoe fanasana tanana matetika. Mety tsy ho vitan'ny antokotiky Madagasikara no izaran'izany isa-tokantrano fitaovana amin'ny fanandray famizany fa mitondra ny hevitra izy ary mitarika antsika hoe zavatra tena ilainy ny anivon'ny fiarahamonina izany fitaovana izany ahafahana manasa tanana matetika zany hoe mba hisian'ny fahazarana eo anivon'ny fiarahamonina zay misy zay hitantsika moa fa nomen'ny fanjakana alalana aloha hatreto ny hoe fahafahan'ny solotena ray isa-tokantrano mba miantsena ka mandritra an'izany fotoana zay
mety andalovan'ireo vahoaka ireo ny anivon'ny tsena samihafa dia mety afaka anao an'izay fanadiovan'izay izy ary mamamaim-poana no anaovany azy. Izay ihany koa no isariako antsika hoe andro vitsy taorianany iny dia miroso ihany koa ny fanjakana ny fizarana an'ireo soreo zany zay avy amin'ny UNICEF manarak'izay ihany koa dia anisan'ny noresahan'ny filoha Marc Ravalomanana no hoe zava-dehibe loatra ny fifampitendrena fifampiresahana. Ny antso an'izany ihany koa ny ataontsika hoe ny filohany antenimieran-doolona amin'izao fotoana izao. Tsy maninona raha tsy eo ary ozy izy filoha Marc Ravalomanana tamin'izay? Nanamafy an'izay izy hoe tsy maninona na tsy eo ary zay ilay fanetreteny fa raha izay ny asoan'ity fireneny ity dia ataontsika hoe tsy tokony hiteraka olana mihitsy ho an'ny filoha Marc Ravalomanana ny tsy fanatrehana an'izay mety ho dinika izay napetrany mihitsy ny ampony fa izay mahasoa sy atsara an'ity vahoaka malagasy ity ary indrindrindra makany amin'ny ataontsika hoe ady makany amin'ny fandresena no irisoantsika ankehitriny. Efa nisy ny antsoavy nataony antokotiko Madagasikara tamin'ny alalan'ny filoha Marc Ravalomanana moa hoe idio ny sisy tany raha tsy diso any fa folon'ny volana mars angamby izy zay. Amin'izao fotoana izao tonga eto amintsika ity aretina ity fomba fijerinareo manokana an'izay zavatra hoe tara ve zany ny fandraisana fanapahan-kevitra ataon'ny fanjakana ny amin'ny fanidina sisy tany? Amiko manokana aloha zany dia tsy fotoana ny ady hevitra intsony zao zany na fifanomezan-tsiny amin'izay lafin'izay fa ny tiako marina dia hoe na natao tamin'ny fahafolon'ny volana mars na natao taty aorinan'izay ny fanakatonana ny sisy tany dia za zany mbola matsapa hoe mbola misy eny ireo malagasy izay ataontsika hoe tsy mbola tafody eto tanindrazana amin'izao fotoana izao. Fa kosa ny tiako tsindriana ao anatin'ilay izy dia hoe mila no raisina ara-potoana ny fanapahan-kevitra mba hahafahana mifeh an'ilay aretina. Ny tsy fifehezana an'izay angeny no hahatonga an'ireo firenendehibe izay tsy ataontsika hoe tena miparitaka be ilay valanaretina amin'izao fotoana izao satria ao anatin'ny firenena anankiray izay raisintsika la Frantsa na ny any Amerika ohatra dia sidina marobe no mety ho tonga ao amin'io toeran'io ao anatin'ny ray andro mety ho amanjatony. Ny tsika eto raha nijerevana nanomboka tany amin'ny faha 1 ny volana mars ka hatramin'ny fiafarany fa 7 na 20 volana mars teo dia voaisantsika tsara ny fiaramanidina izay niditra eto amintsika sy ny avian'ireo ary moramora tsy hoe mora manaona moa zany fa hoe azo natao tsara ny nanao retour zany namantatra an'ireo olona tsirairay ireo ka nataony fidinana tsara ny le ezaka nataony ny fitondram-panjakany fa hoy aho hoe aty amin'ilay fiarahamonina izay miatrika an'ilay ady amin'izao fotoana izao no tena atao hoe tsy mby akoditra ntsony fa mby ataolana ny fahasarotan'ilay fiatrehana an'ilay satria ny zava-misy amin'izao fotoana izao ndraisina ny fanapahan-kevitra fa hoe mila miboka tsika malagasy amin'ny faritra zay voalaza hotazomitsika ao an-trano ary ireo olona reo ny akamaroan'ny vahoaka malagasy anefa dia ao anatiny atsotsika hoe fahasairanana na hoe marevo inona ary no hoan'ilay olona ahina zany amin'izao fotoana izao hoe sao de sanatry izy krizy ara-tsosialy nefa ihany koa raha jerena ny taremarika izay hitatsika amin'izao fotoana izao ho an'ireo olona izay mitondra ny tsimokaretina dia tsy mitsaha miakatra zany hoe ny fehezana n'ireo olona efa tsy salama reo zany aloha dia anisan'ny zava-dehibe fa ihany koa anisan'ny angatahana amin'ny vahoaka malagasy koa ny hoe ahoana ny
anajantsika ireo fepetra samihafa zay apetraky ny fanjakana mba hiarovana an'izay hoe tsy fiparitahana zany aretin'izany. Eo amin'le resaka ara-pitaovana andriamatosolom-bavam-bahoaka tiako hidirana kely satria hoe nisy ny famatsim-bola zay nomen'ny OMS teo ihany koa rehefa fikambanana maro samihafa zay nanome ny famatsim-bola. Ny zavatra tazana dia mbola vitsy ny malagasy amin'izao no manao kasibosy na mivezivezy etseroa ao anatin'izay ny melohan'ny amin'ny 12 moa zany hoe alohan'ny iboana ao anatin'izay trano zay satria amin'ny 12 zany mbola afaka mandendelo. Dia eny tiako hidirana hoe ahoana ny zavatra tokony ataon'ny fanjakana manoana ny zavatra tahaka an'ireny satria ahina tanteraka satria raha ny vaovao azo farany zao tamin'ny zoma teo dia hoe enina no tranga hita farany zany tranga vaovao nefa ireo azo tamin'ny alalan'ny resaka fampikasohana avokoa na ny atao hoe cas contact. Inona ny tokony ataon'ny fanjakana manoana ny zavatra tahaka an'izay? Voalohany aloha dia eo tsika amin'le hoe misy famatsim-bola azo ny fitondram-panjakana izy anao teo ny tenako manokana dia mbola mangataka amin'ny ataovy mangarahara ny fitantanana izy io dia mipetraka ho azy ny fifampitokisana eo amin'ny malagasy ho an'ny mpitondra sy ny vahoaka entana ary tadio tsara fa izay no antoko ny ataontsika hoe mety hifehezantsika zato isan-jato n'ity ady zay ataontsika ty. Rehefa mazava amin'ny vahoaka malagasy ny teti-bola entina miady amin'ny ity valana retiny ity dia mametraka indray tsika nle atsoantsika hoe rafitra mahomby ho anahy manokana zao dia mahita hoe nanahirana kely ny eno an'ilay sefo-bokotany zay hoe ny anjaranay atao anatin'izy ity dia ny mandray lisitra ireo olona fotsiny ihany nefa itsika mametraka an'ilay antsoina hoe décentralisation effective zany hoe tsara raha ampandraisina andraikitra ireo mpitantana ny vonam-boaka sy njara-pahefana na ihany koa ireo zay ao anatin'ny fanampariam-pahefana satria ireo no eny fotony izay mahalala sy mahafantatra tsara ny vahoaka ao aminy zay tokony hisitraka ohatra ny fanampiana izay omeny ny fanjakana. Tadio tsara fa ny fanampiana zay tonga ny anivotsika eny zany ny anivon'ny fiarahamonina eny dia volam-panjakana io zany hoe an'ny vahoaka io tsy tokony hisy ny tombo sy ala sanatr'in'izany amin'ny fizarana nyreny na ny fisitrahana nyreny fanampiana samihafa reny fa tokony hitovy ny vahoaka malagasy indrindra moa zany ho an'ireo fianakaviana zay marefo na sahirana ny anivon'ny fiarahamonina. Efa nisy ihany famalinareo an'ity fanontaniana ity fa somary iverenao kely isan'ny nataitra ndretra ary nazahoanareo karazana fanakianana mahivaivay tany anatin'ny tambazotra serasera sy teny anivon'ny fiarahamonina mihitsy hoe tsy hanampy ny fizarana sy ny fanomezana nyreny fitaovan'ireny eny anivon'ny fiarahamonina ny solom-bavam-bahoaka tiako Madagasikara. Eto ianao andriamatoa solom-bavam-bahoaka ao anatin'ny tokotiko Madagasikara inona mba azonao avaly an'izay fanontaniana manitikitika ny maro zay? Eto dia tiako tsara no mitondra fanazavana momba an'izay zavatra zay. Voalohany dia ny antokotiko Madagasikara dia mametraka tsara amin'ny hoe zava-dehibe ny fangaraharaana amin'ny lafim-pitantanana satria raha ny tokony ho izy raha ny antso ny filoham-pirenena mahakasika ny hoe nanao fanambarana indroa ny fanesy zay izy. Voalohany nanambara izy amin'le cas nisy teto Madagasikara ka voalohany zay ny ahitana an'ireo olona anankitelo dia nanome baiko izy amin'ny gouvernoura ozy izy ny ben'ny tanàna mba hapiatra sy mpitandro ny filaminana hapiatra n'ilay fanapahan-kevitra ny mahakasika ny couvre-feu zany mahakasika ny tsy fivoahana ny trano zany ny confinement sy ny sisa. Misy fanambarana ndray taty aorinana iny nanomboka teo amin'le hoe fizarana an'le fanampiana dia ny antso ny tafiditra tao anatin'ny olona voantso ny solom-bavam-bahoaka zavatra nisy ange dia zao tsara ihany no lalantsika an'izany. Ataoko fa rafitra anankiray ny ao anivon'ny antenimieram-pirenena misy tompona andraikitra ao atsoantsika hoe mpiramaharitra ohatra reo anie no ataontsika hoe mahalala ny coordonné anay solom-bavam-bahoaka
farany antso ny filoam-pirenena tsy ny filoam-pirenena ny teny amin'ny solombavam-bahoaka hoe etsenanyntsika no mivory amin'izao ora zany fa misy rafitra angamba ao dia le rafitra iny a no ny antso fanao ny eo anivony anteny miram-pirenena ny fandefasana amin'ny alalan'ny maisomeso fa aiza moa no alalanay solombavam-bahoaka tiako Madagasikara hoe aiza le toerana ary amin'ny firy a le fotoana tokony anaovana an'io fivoriana zay mahakasika ny mety ho fitantanana io zany hoe tsy nisy an'izay fampiatsoana sy fampahafantarana zay mihitsy tsy nisy mihitsy a ny fampiatsoana ofisialy avy amin'ny fitondram-panjakana hiditra indray zao tsika atao anatin'ity le hoe ny antso ny filoam-pirenena amin'ireo fiatsoana ho an'ny ataontsika hoe tompona andraikitra samihafa anisan'izany ny olom-bavidy dia eo am-piandrasana moa zany tsika amin'izao fotoana zao a hoe satria na le toerana na le andro na le ora tsy fantatra fa raha ho valiko ny fanontanianao mivantana dia hoe tsy namaly mihitsy ange ny antokotika Madagasikara hoe zay tsy izary adiombona ny ty fa rehefa mazava ilay ataontsika hoe fomba fiasa dia tsy misy tsara mihoatra ny fifanomezan-tanana ary zay firaisan-kina tsika zay tsy avany olana irery isika fa ny firaisan-kinany malagasy miainga hatrany amin'ny filohan'ny repoblika ka hatramin'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo mandray ny andraikitra tandrify azy daholo dia za mino fa azotsika atao tsara miatrika na miady amin'ity aretina ty ohatrany adinodino ny mpanao politika eo anivon'ny fitondram-panjakana hoa ny olona any amin'ny faritra eo amin'ny resaka fanampiana tiako resahana ho anareo atokotika Madagasikara eo moa zany le tsara mihitsy no tondrana an'izay fanentana an'izay hoe ilayntsika samy vahoaka malagasy avokoa na ny eto ny eto andrenivohitra Antananarivo na ny any amin'ny faritra iangaviana indrindra ireo tompona andraikitra voakasika zany rehetrarehetra zany a mba hijery a mitovy na ataontsika hoe traitement égaux zany a ho an'ireo a vahoaka malagasy a na ny eto Antananarivo na ny any amin'ny faritra amin'ny lafiny rehetra io tsy ny resaka ino ty izy fizaham-pahasalamana ihany a fa eo ihany koa ireo fanampiana ara-tsosialy zay ataon'ny fanjakana amin'izao fotoana zao iny ary tapitra ny fotoana atsika makasitraka ny mpijery a makasitraka anao ndre matoa solombavam-bahoaka teny fohy famotinana hoentinao a sy afatra ho an'ny vahoaka malagasy ao anatin'izao ady atrehantsika zao eto moa dia mankahery aloha voalohany indrindra ho an'ireo tompona andraikitra mivantana ho an'ireo tsy salama zany a zany hoe ny dokotera sy ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra zay mandray an-tanana ireo mararitsika ireo eo ihany koa ny mpitandron'ny filaminana zay manao ny aintso zavatra ihany koa amin'ny fandaminana eny anivon'ny fiarahamonina ary mankahery ny fitondram-panjakana amin'izao fiatrehana an'ity loza zay manjoa ny firenena ity ary eto ihany koa dia miantso ny vahoaka malagasy aloha mba ho tony amin'ny fiatrehana an'ity valana retina ity satria indraindray ny ataontsika hoe fahatairatsika na fikoropahana zay mety misy eo amintsika tsiray avy dia mety indray hitarika zavatra hafa izay fanapahan-kevitra raisy ny fitondram-panjakana dia tanitsika zany mba hanaja an'izay fipetra rehetra raisy ny fitondram-panjakana zay satria ray aman-drenitsika ireo ary amin'ny maray aman-drenitsika azy ireo dia inona fa tsy hanolo-bato mafana antsika vahoaka malagasy amin'izay mety ho fanapahan-kevitra marina fa sarotra ny toe-javatra zay atrehantsika amin'izao fotoana izao kanefa raha sanatry ny vava isika tsy hanaja an'izay mety ho fandaminana dia vao mainka ho sarotra noho izao zavatra iainantsika izao no sanatry ny vava iainantsika fantatsika tsara fa io valana retina io dia
mianaka na mifindra amin'ny alalan'ny pitidrora sy ny fifampikasoana aoka retsika vahoaka malagasy a mba azo alamina azo arindra amin'izay ataontsika hoe fandaminana efa raisin'ny fanjakana malagasy zay tapitra ny fandarantsika tamin'ity androany ity a mankasitraka anao andriamatoa solombavam-bahoaka ny madagasikara aleratsimbazafy izay voafito tao amin'ny distrikana Tsimondrano tamin'ny anarany antokotiky madagasikara nanaiky ny fanasana teto amin'ity plateau ny Dinika eto amin'ny fahitalavitra sy ny radio MBS ity mankasitraka ny mpijery ihany koa mankasitraka ny teknisiana amin'ny manaraka indray veloma tompoko dia misaotra neto amin'ny MBS ary mankasitraka ihany koa atsika voaka malagasy nanaraka izay fandarana izay a ary mankahery antsika rehetra amin'izao fiatrehana izao loza izao samia ho tain'Andriamanitra tompoko veloma tompoko Dinika fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny Alahady amin'ny 7 arivo Dinika